Maresaka ary tena vaovao hita taratra ary hita foana eto amin'ny social media ny mahakasika ny vary simba. Hitantsika manko ny vary simba tany Majunga, Mahajanga izay tsy ela akory izay nahavoarohirohy an'ireo tsy hay hoe député, tsy hay hoe fa misy préfet ihany koa. Ary hitantsika manko ny zanaky ny Majunga ary teo koa naneho hevitra ny santé famongidraka izay oeraoera tsy maintsy mandeha fa hoe avoahy i préfet nefa kosa raha ohatra tsy avoaka i préfet dia na iza na iza tompon'antoka na iza na iza ao anatin'ity raharaha ty dia tsy tokony handeferana na iza izy na i gouverneur na izy député izay voarohirohy ao anatin'ity raharaha ty dia aoka ry zareo mba tsy hisafidianana hoe hisafidy hoe izay trondro vaventy tsy atao ninina fa trondro madinika kely ary na ireo technicien na ireo chauffeur mpamily na ireo joker no entina ampitirina ponja nefa ry zareo trondro vaventy no miriaria manerany firenena sy tsy hay hoe mitsoka eo azay zany. Fa hitantsika ihany koa ny vary simba indray tsy ela akory fa auto masina tena toujours misy scandale foana ity fitondrana ity. Tsy voy izao ity scandale eto amin'ny fitondrana ity fa ela ity fitondrana ity nanomboka 5 taona lasa tamin'ny 2018 jusqu'à 2023 efa tsy ho tenenitsika tsony impiry na isan-kerinandro na isam-bolana tsy maintsy misy scandale resaka business foana no hitanao amin'ity fitondrana ity. Ka zay manko iresafantsika eto fa hoe tena business mihitsy businessman mihitsy ity resaka rehetrarehetra ity. Hitantsika manko vary simba 3 conteneurs zay hita ao Tamatavy Toamasina ka mitratra n'ireo gendarme tsara ny fomba fiasan'ny gendarme raha ohatra ka hoe tratra ambodiombony tratra ohatran'izany satria haparitaka manerana ny nosy lasa voaaretina na harary ny zanaka na ny taranaka atsika ary harary amin'ity vary simba izay saika ho naparitaka hamono ve ny tiany zareo hatao sa hoe haninna no mbola diovina izay vary efa simba efa simba dia mbola ho diovina. Atsika zao mametra-panontaniana atsika zanam-bahoaka na atsika zanaky ny firenena hoe iza marina moa tena tompon'antoka amin'ity vary ity, iza marina moa no tena manafatra ity vary ity re tompoko, iza no mpividy ary iza no mpanjifa, iza ireo tompon'antoka amin'ity raharaha vary simba ity ary oviana marina mo ity vary ity no tonga teto Madagasikara ary iza tena lehibe na tompon'antoka izay nanafatra ity vary ity. Hitantsika zao tao Majunga tsy hay hoe iza marina trondro vaventy na tena hoe patron na boss izay miketraka ity vary efa simba ty, tsy hay mahoko hoe efa ela izy io nipetraka tao dia saika avoaka ary variniza marina moa ty zavatra ty fa to tsy andrinesa-peo hoe iza le tena tompon'antoka. Indraindray manko le zavatra misy eto amin'ny firenena rehefa fantatra na hafatapatatra na ny trondro vaventy na le tompon'antoka na patron be tsy misy eo zany ary tsy hita popoka. Hitantsika zao volamena tany Afrique du Sud, hitantsika zao volamena miparitaparitaka izay tratra any ivelany, iza tsy hay hoe iza marina moa le tena tompon'antoka, iza marina le trondro vaventy, lasa rava ihany le ketrika na raha business na rehefa tratra zany le olona le trondro vaventy tsy hita fa le trondro madinika le olona irakiraka izay tsy manana safidy izy fa noho hoe iraka ampitady vola dia izy indray no midoboka ponja, izy indray no mihinany fakiny rehefa tratra ohatr'izao. Ka izay no zavatra misy maresaka sy malaza amin'ny fotoana izao satria ity firenena antsika ty anjakany businessman, anjakany ireo piketriketrika na io tsy resaka vary simba zao ihany efa hitantsika zavatra rehetrarehetra miseho mandalo erany firenentsika ty fa mandalo ny business, na io resaka volamena, na io resaka vato, na io resaka bois de rose, na io resaka ataontsika hoe panneau solaire io dony tapany ianao dony zareo tapany ianao efa busy nary mandeha. Ohatran'izany ihany koa rehetrarehetra tsy voatanisa maro ny ketrika izay ataontsika hoe manambotry amin'ny firenena manabady ny firenena
izay tsy tataratra tsy hitany fampandrosoana fa toa mikorina faran'izay ambany areny firenentsika. Iza moa le tompon'antoka amin'ity vary mora ty? Tsy hoe vary mora fa vary simba. Iza no tena fohy be tompon'antoka amin'ity? Moa ve ataontsika hoe ireo mpitondra fanjakana fohy be tena tompon'antoka ity? Satria raha ohatra ka hoe izareo ary iza no nahatonga inona zany nahatonga zareo tsy homery zareo aseho zareo vahoaka hoe ireto dôly ny tompon'antoko amin'ity raha manga vary simba ty. Fa toa hamparitaka hamono ny vahoaka malagasy ve no tanjona anareo sa inona? Ka izay no vaovao maresaka eto amin'ny réseaux sociaux ka itsika mitandrema sao de tafihina vary simba mijere tsara ary ataovy mafana ary ketrena mafana sasana tsara sao de tompoko lahy mas tompoko vavy hisiany zany hoe vary simba zay satria ny gasy dia hitatsika zao vaovao réseaux sociaux ny gasy de ndraindray ny hamonanao ny tiny atsika malagasy ohatra hoe misy hoe voroka misy hoe ataontsika hoe mamono amin'ny alalan'ny sakafo hitatsika zao teo amin'ny Nosy-be-Sido izay andriambavilanitra izay miketrika izay fahita fa rosarosy fiainany efa lasalasa hita mambakainy hoe poison'olona poison inona zany le tanjona mba poisonnevanao an'le olona tahak'izay koa ny vaovao maresaka amin'izao ty vary simba saika haparitaka ka mitandrema antsika vaoaka malagasy fa hovonoana ve tsika ty sa hoe hatao inona ka mila mitandrina antsika amin'ny resaka sakafo rehetrarehetra ary diovina madio tsara rehefa hisakafo. Izay no vaovao maresaka eto amin'ny réseaux sociaux wa mangavantsika na mangataka amintsika azadino ny like manao j'aime na mi subscribe ny abonné chaîne YouTube tsika atsika manko tsy sasatra mizara vaovao mafana sy vaovao maresaka izay ataony ity fitondrana Andry Rajoelina ty no ny tsy misy fiovana fa skandaly zavatra hafa foana no mipoitra isaky ny herinandro na hoe isam-bolana izay tsy maintsy misy skandaly na io avy ao anatiny avy ao anatiny mpitondra fanjakana na ireo solombavambahoaka na ireo kasapanjakana tsy voatanisa hitatsika zao zavatra niseho tany amin'ny rehetrarehetra ivelan'ny Madagasikara atsika ty fa maro ireo tompon'andraikitra ambony na tompon'andraikitra ary ambany dia toujours na misy zavatra skandaly tendentsika zay misy zavatra miseho hafahafa ity fitondrana ty mitandrema antsika mila tonga saina antsika malagasy fa ity fitondrana ty dia tsy matotra ary ataontsika hoe tsy misy zavatra fotokevitra matotra madio na fotokevitra hampandrosoana ny firenena fa lasa resaka skandaly zavatra hafahafa zavatra ratsy foana hita tsy tenena trony ataontsika hoe vono olona takalonaina tsy tenentsika trony resaka fanolanana zaza mihasimba ny fiarahamonina lasa olo-dehibe ve olona be aty manolona zaza 2 taona 5 taona 10 taona taiza moa nisy zany tsy hita tao anatin'ny 80 taona mihitsy zay manko slogany filoham-pirenena hoe tsy hita tao anatin'ny 80 taona tena marina tsy hita tao anatin'ny 80 taona zavatra mitranga eto amin'ny firenena tsy nihita tao anatin'ny 80 taona satria maro ny skandaly eo ny von'olona eo ny fanakanan-dalana eo ny tsy fandriam-pahalemana izay manko ankapobeny tsy fandriam-pahalemana fa ity fanolanana zaza ty ity fanolanana zaza ty tena zavatra tsy nihita tao anatin'ny 80 taona tamin'ny fitondrana Andry Rajoelina ity nampirongatra na nampisy be indrindra izany zavatra zany koa mitandrema antsika fiarahamonina ary mila tonga saina antsika olo vahoaka rehetrarehetra manontolo satria efa mihasimba ho azy teneny zavatra teo zay ny fiarahamonina malagasy simba noho niketraketraka ity fitondrana ity tsy manana fotokevitra discipline matipaika mba handrindrana ny fiarahamonina amin'ny resaka ankapobeny fa tretratretra ataontsika hoe fisehosehoana hoe reto ny zavatra vitany fisehoana ivelany hitatsika zao teleferika fisehoana ivelany fa ao anatiny ao poakaty fisehosehoana ivelany fa zavatra anatiny ao poakaty zany hoe tsisy raha hitatsika fampandrosoana tsisy raha fampandrosoana
slogan tsy maintsy mandroso tsy misy mandroso zany fa fisehosehoana ivelany nefa anatiny ao poakaty. Hitantsika zao firenentsika zao fahafiry toujours mahantra toujours aty farana ambany aty koa miangavy atsika mba ho tonga saina rehetrarehetra vahoaka malagasy tsy akanavaka rehefa marary mangiry firy amintsika rehetrarehetra mitsangana sahiny mijoro. Zay no vaovao masaka azontsika rosandroany koa tsy sasatra manome fisaorana ho antsika rehetrarehetra izay manaraka foana ny vaovao malagasy koa misaotra tompolahy